Marpais c'est l'avocat Yelsena, Institut de leadership chrétien, de Missarakulu Sangafa, Théo. Folloani de Marpais na Sosa, c'est via mfanzakana malagasy mazamba zany fanotolo de mazalaza zay kenny fanjakana malagasy lazarona ny te manokana amin'izany sady kenny fonction publique na mifoaka zany iny diplôme na licence na bac plus 3 izany ny faharoa dia ny diplôme zay vokatry ny co-diplomation ny rahana zany hoe fiarah-miasa ny convention misy amin'ny IRC sy ny Prince Lake Intercontinental University. Le diplôme raha indray dia diplôme licence ihany fa diplôme kosa zay manana ny valeur-ny maneran-tany zany hoe international izany. Tena tombony lehibe ho an'ny mpianatra dia zao raha toka diplôme licence fotsiny iny ihany no entina any ivelany fantatsika rehetra fa resiko ohatra fotsiny zao akelikely manana fianakaviana zay navita ny doctorat teto dokotera moa zany tena andeha nakany ivelany hiasa fa rehefa tonga any dia réévaluena ilay fahaizanao dia voatery tsy maintsy mbola manao formation hafa mihitsy ianao mandraba tonga anao ekeny zareo fa zay le diplôme tombotsoany izy reto mpianatra reto zany dia tsy mila an'izay intsony izy avy amin'ny diplôme international izy raisiny teo iny fa rehefa andeha hianatra izy na izy université anarany eran-tany dia mikeny eran-tany izay valeur diplôme zay hoe licence iny dia afaka mitoy amin'izay fianarana toy izy izy maîtrise atolotrany faraba tonga amin'izay faratampony teny izy reo atonga endriky ny fiarah-miasa dia ono moa zany le voalohany de resaka co-diplomation zay ny faharoa dia name boksa ho an'ny mpianatra eto amin'ny IRC izy ireo boksa tamin'ity indray mandeha ty zany dia ahafahana mandeha mianatra amina firenena anankiefatra arak'izay fidinin'ny mpianatra na io any Honduras any Amerika centrale izany na any Uruguay any Amerika atsimo izany na any Liechtenstein zay moa zay any Europa izany na any Nouvelle-Zélande any faritry Australie izany afaka misafidy izy ireo zay toerana ianarana izy efapolo mianadahy dia nahazo an'izay bourse zay avokoa raha ny valeur an'ilay bourse dia anaovany ahafahany tonga ny maîtrise zany dia $32,000 par an zany hoe $64,000 zany ny tokony écolage alohany kanefa nomeny prince lekany izy ireo maimaimpona izay ny faharoa dia misy tombotsoa ihany koa fa tsy vitany hoe afaka mianatra fotsiny izy any ivelany azafady fa misy ankizy matsy mahazo bourse fa dia sady tsy afaka miasa fa izy ireo sady afaka miasa any ary ny prince lekany koa mamehana izy ireo asa zay isany zay ahafahany izy ireo ihany koa nefa mandoa ny toerana izay hipetrahany ny sakafo sy ny dépenseny manokana ny fahatelokoa tombotsoa an'reto ankizy reto dia tsy vitany hoe sady afaka mianatra ny miasa fa afaka ihany koa izy ireo omeny prince lake pré izany zany hoe anaovany frais d'avion akanesany any amin'izay firenena no safidianany andehanana zany bourse izany atao moa ka hoe io zany dia alohan'izy ireo tsikelikely avy amin'ilay asa sy ny karama-raisiny sady afaka mianatra any izy atonda nefa moa satria ny prince lake manana ny zay hoe chartered flight zay zany hoe io dia karazana vola tsotra ny vola régulier ohatry ny Madagasikara sy ny France izany fa avion manokana zay afaka miatterrir mana autorisation manokana dia atterrir eran-tany na iza ny firenena andehanan'io avion io araka ny négociation zay niarana tamin'izy ireo dia zao raha toka tafiditra anatin'izay vola zay le andehanan'ilay ankizy dia afaka mandeha amin'ny vola io izy tsy mandoa na ariaraza satria ny prince lake no manolotra an'izay vola zay io zany ny vola ahafahan'izy ireo manambona ny mpianatra eran-tany ho any amin'ny université sy andehanana dika zay tena tombotsoa be ho an'reto mpianatra ireto ny ahafahany IRC zany nanan'izay fiarah-miasa partenariat entre ny IRC sy ny prince lake intercontinental université isan'ny koa zay fanampiana manokana mpianatra zato mpianatra atao amin'ny IRC tomena bourse izy ireo kanefa misy fepetra zay takiny zay fepetra zay tsy lazaiko eto fa rehefa tonga makany andinindiny ny ankizy mianatra any amin'ny IRC dia ano ahafaha makany andinindiny kesiny zay vatim-pianarana tomena vatsy manao mpianatra zato atao amin'ny IRC